Antsika rehetra tonga soa atao anatin'ny fandaharana Girly Tips Berex TV vafa mahafinaritra be sady fahiny mahafinaritra be ihany koa no entiko aminareo androany. I Atena tsy haiko raha fantatrareo i mamony fa tena fahafantarantsika azy raha ohatra hoe mpanaraka anazy nareo any amin'ny réseaux sociaux sy ny tambazotra tserasera maro samihafa any dia izy no vahintsika androany iresadresaka mahakasika an'izay tontolon'ny varotra izay tsika izy moa dia tena fa ao anatin'izay tanteraka dia miaraba ny Atena tonga soa eto amin'ny Girly Tips. Ie, falmerabany Idéal Soa dia falmerabantsika ny tokantrano manaraka ny Girly Tips. Izany tena anaran'ny Atena sa hoe tena izay mihitsy? Le Atena zany aloha no hoentiko amin'ny TikTok fotsiny fa ny afantaran'olona koa Chad mode raha ohatra hoe sur Facebook fa ny tena anarako Mananarivo Olosoa Nomena Fandresena. Zay tena tsisy idira mihitsy na le Atena na le Chad. Ino zany no tonga izay Chad zay? Oui, le Chad aloha iny zany efa anarana ny etsony dadanay ana mbola kely dia nitazomiko amin'izay foana sady le personnalité koa zany ohatra hoe nanakaiky kokoa ny Chad le fandresena tsara fa zay zany ohatra ny hoe hitako ny représenté ana kokoa. Ie, ho amin'ny andromantsy zany tsika ry zareo dia somary omena ivana kokoa isika moa zany isika tanora izay ao anatin'izay hoe tsy hanasa izay ny fiainana koa tena efa sarotra dia nanapa-kevitra mihitsy izay tato amin'ny Girly Tips hoe andao rangatsika hitady olona efa hoe manana maizy azy eo anivon'izay sehatra ara-paritra izay ny vente en ligne rehetrarehetra iny mba hoe imotivena ny tanora ihany koa hoe raha ohatra ka tsy hanasa ange ianareo dia misy asa azo atao tsara sady mampidi-bola mihitsy vavolombelona izany izao hitanareo eto izao inona ny ataoko hoe fasarotana tsy maintsy lalovana sy nireo etapy maromaro zany vao atongavana amin'izao toeranao izao. Le izy aloha ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany tsy hoe vao manomboka ianao dia tonga dia mipoaka be mihitsy fa mila faharetana le izy ho an'ny kako manokana zao tena hoe sur TikTok aloha zany no teneniko eny même ka ihany na tamin'ny Facebook satria vitsy kely ny olona mijery anao ianao mbola tsy fantatr'olona mihitsy zany fa hoe vao hisehatra mihitsy ianao ao anatin'le vente en ligne tao anatin'izay misy antony foana moa matoa ianao nanapa-kevitra ianao reny lasa reny mpianakaviana mbola kely ny zanakao nanana ny asa koa taloha fa rehefa vita zany ny congé de maternité dia teo amin'izay ahoana ty zanako ty dia teo nanapa-kevitra hoe aleo rangahy ajanona le asa anankiray dia mitady activité anankiray dia teo amin'izay nanomboka le izy olona ray roa tamin'ny voalohany no nijery surtout sur TikTok satria tena vaovao be na le sehatra mikitikitika TikTok raha tamin'izany mbola tsy haiko dia eo amin'izay ianao dia aleo rangahy atao foana ty dia tamin'ny voalohany olona roa no nijery anahy ireo olona roa ireo nanao JP izy fa après niteny izy ajanona ozy izy le article fa nampalahelo anahy ianao nampalahelo anahy ianao ozy izy tsisy mijery mihitsy dia nitapotilay fotsiny ozy izy tamin'izay dia mba nanao JP fa ajanona le izy dia ao anatin'izay tena ny Idéal Soa izay mihitsy ny hoe be dia be ny tsy hanasa amin'izao le vente en ligne koa nefa be dia be manao anazy fa tsy hoe olona vitsy kely ohatra ny mivarotra eny an-dalana ihany io be dia be fa izay le patience zay zany tena hoe secret dia mila déterminé foana ianao hoe rehefa tena io ny zavatra ny fotoranao hoe ho ataonao dia hatrampy farany dia misy résultat foana io aneriana any fa tsy hoe miasa be fotsiny amin'izao ianao dia avy eo tsisy ninona tsisy vokatra dia nandeha teny dia nalefa foana ao anatin'izay koa ny zavatra namidy au début ohatra n'ireny hoe mivarotra fripe ireny mihitsy mbola somary mikorokorotra dia eo amin'izay ianao ilay manita-kevitra hoe ahoana ireny ataoko mba hampanintona an'ireto olona ireto hoe mila manana an'izay vision kely izay koa zany ianao hoe resaka déco ohatra n'izao manintona maso
dia mitady ianao hoe inona ny zavatra tokony homeko ny clientiko a mba ahafahany zareo mijanona atao aminahy dia nandeha dia mba ataoko hoe mbola tsy teny eo amin'ilay tedaviko ary aho zao a satria mbola lavitra be mihitsy ny objectif tiako atao fa efa mba mandehandeha kely zany efa tafiditra ao amin'ilay sehatra dia mazava ho azy a arahana vavaka foana zay ngamba ny secret voalohany zany firy taona teo eo zay no nanaovanao an'ity asa ty a dia efa tafiditra tao anatin'ilay teo ihany hoe nanahoana ny fiatrehana an'ilay hoe tsy mety ty anankiroa fotsiny ve mijery anahy zao teo amin'ny fepitaona aloha heritaona zay heritaona tena hoe taonan'ilay zanako heritaona mahelikely teo fa TikTok zany tena hoe tafiditra ao amin'izay heritaona zay fiatrehana an'ilay izy aloha tsy maintsy hoe kivy ianao amin'ny maha olombelona anao nisy taona ary tena nitomany mihitsiny fa tao ambadiky ny kamera fa tsy hitan'ny olona teo fa tao ambadiky ny kamera tao tena ozy izy hoe tena ajaniko ty dia miverina ao an-tsaina amin'izay ilay hoe pourquoi ianao zany décidé nanao an'io c'était quoi la raison dia eo amin'izay ilay verina hoe efa nataoko ty sady en plus n'izay resaka lamaody ilay izy za ty lamaody be tena tia dia tsy mora niatrika an'ilay tamin'ny voalohany hoe vitsikely ianao nefa mba hoe vonona tsara fa tena mafy kely ilay izy fa eo amin'izay ary ilay tena tsy maintsy mandalo sedra ohatran'ny zavatra rehetra foana ho io dia natao foana hoe alefako foana rangatina hoana soany dia miezaka foana matetika ny olona rehefa antaniana hoe nanahoana ny fiatombohany niainga tamin'ny tsy misy ve satria matetika izay foana no tenen'ny olona nanahoana indray ny makasika izay tena niainga tamin'ny tsy misy ve sa hoe niainga tamin'ny misy na aloha zany tena niainga tamin'ny nisy fa kely tena hoe nisy fa kely tsy tena tokoa dia hoe mipoaka be iny ny vidy zavatra be dia be ho amidy fa tadidiko mihitsy ny tamin'izay gilet TikTok foana aloha ny resahako eto gilet barène no namidiko voalohany dia c'était à 15 à 20 pièces teo angamba valeur-na 300 000 ariary teo sa 280 fa tsy tadidiko tsao satria efa tsy mary elaela zay ny atombohany ny atao amin'ny TikTok dia zavatra kely voilà zay ngamba ny afaka teneniko zany porofo hoe tsy voatery ianao hiandro hoe tena vola be na fond be fa zay anananao fotsiny ny anazy ao tamin'ny Facebook tamin'ny savonanao live voalohany tena valeur-na 200 000 ariary saka ny namidiko voaloha tamin'izay za mbola mitaiza kely tsy afaka hoe nandeha nivoaka tena hoe tady tany dikan'izay tsy maintsy tao amin'ny Facebook ihany no nijery article mazava ho azy ny olona tao koa efa nakatombo zany hoe lafo nangalako an'ilay izy ahoana no afantarana hoe tony zao article mety tian'ny olona raha ny naloha dia ohatrany hoe c'est zavatra mila m'identifie an'ilay clientiko aloha zany zay zay ny ana nitondrako anazy dia ny akamaroan'ny clientiko zao somary tia zavatra klasy dia tena mitady mihitsy hoe zay mifanaraka amin'izay zavatra tedidavin'ny zareo zay moa ny akamaroany olona miasa daholo ny sasany miasa birao zay zavatra klasy dia eo mihitsy n'ilay tena sarotra satria indraindray misy ny zavatra tedidavinao indraindray tsisy dia iny amin'izay ianao ilay mitotototi kely hoe zara ny ahitako an'reto article reto zara ohatrany hoe zay zavatra ao anatin'izay koa zay zavatra tiako koa indraindray nohatrany hoe asehoako an'zareo hoe mety konge zao ohatrany zao poziko zao ohatra za tena gilet zao nafantarany ankizy anahy tao amin'ny TikTok dia manoro koa rehefa eo ampanaovana live hoe misy outfit mety ange ampiarahana amin'ity reto mahafinaritra be dia mahita an'izay idéana outfit zay zareo dia
voasarika amin'ny maso dia hitan'zareo hay tena mety marina le izy dia izay ny ana no hitondrako sy identifieko ny clienteko zavatra somary klasy foana no amidiko. Ie nareo mora tena manaraka anazy eo amin'ny TikTok eo dia zavatra le hoentin'ny olona miasa sy ny ohatran'izay ireny no varotana zaho efa raka ao ambadika izy no entiny androany mihitsy ny mahafinaritra be sady anisan'ny tena olona miavaka be izy eo amin'izay resaka communication amin'ny communauté zay amin'le olona mijery eo zany tena anisan'ny point fort ihany koa izay ahafahana hoe mba mipase tsara ny communication amin'ny eo amin'ny mpividy sy ny mpivarotra any. Oui, tena izay mihitsy tsy vitany hoe mivarotra fotsiny le izy hoe hito areto dia hivarotra dia ty izao zao ny prix ny anazy zay samy manana ny fomba hitondrany anazy ny mpivarotra tsirairay fa aminazy zany le izy hafa mihitsy le hoe io ianao c'est pas seulement question de vendre fa tena miresaka dia afantaranao hoe ohatry ny ahoana ty client ray ty ohatry ny ahoana izay koa zao manampy be anahy afantarako hoe ty zao mety amin'ny client ty ihany satria efa mifampiresaka ao anatin'izay live izay misy communication be mihitsy dia miresaka eo mihitsy ianao à l'aise tsara daholo na ny mpivarotra na ny mpividy dia ny entana koa lafo azy rehefa mandeha tsara ny communication. Somary idirako indray eo amin'ny resaka le article amidy ahoana indray no afantarana hoe ty premier choix ty deuxième choix resantsika daholo mantsy hatramin'ny fahaizana misafidy entana satria koa ny olona mitady zavatra tsara ny zavatra tsara koa nefa tsy mora nahoana indray mahakasika an'izay. Eo amin'le hoe premier choix deuxième choix iny aloha ny anahy somary indraindray makabalina indraindray maka lohany le lohany mazava ho azy tsara be daholo ny alainao zay amin'izay anaran'izay hoe lohany dia rehefa makabalina indray tena atokako mihitsy ny vakiko io balo io dia atokako mihitsy ny hoe reto ny tsara indrindra ao dia reny ihany no amidiko reny zany raha ohatra zany hoe mbola azoko hoe fina ihany hoe par exemple za moa zany préciseko tsara foana ny anao hoe ty misy bokotra viana dia tay kely tena faran'izay kely satria ianao koa mila sincère zany rehefa manao zavatra satria tsy hoe tonga any le article any amin'le mpividy zafady dia nisy tasy be tiana ohatra zany fa tena minimum de détail ny anahy teneniko eo ny safidiana ny balina indray raha tao anatin'izay herintaona izay aloha ny fahitako anazy za tsy tena midina sur terrain be dia be hoe iny dia tena manatrika eny foana fa indraindray afaka indraindray tsy afaka fa ny anahy ny fijereko anazy rehefa tonga ny arrivage miteny zany ny mpivarotra bala misy arrivage amin'izao mazava ho azy rehefa arrivage zany tsaratsara dia iny ianao le mila milatsaka mihitsy dia tena mipaty moa fitenin'ny zareo anazy zay amin'ny balina hoe patianao iny zany sokafanao kely hoe tsara sa ahoana rehefa mbola hitanao hoe mazava tsara ny couleur an'le lamba manao partage tsika eto dia manoro an'izay fitondrako anazy fahaizako anazy fa mety hoe mbola misy hafa noho izay fa samy mianatra daholo manko dia ny anahy ny fijereko anazy couleur mazava tsara ve le lokon'le lamba rehefa mbola ohatra hoe tena mbola mazava tsara dia mety aminazy iny moa surprise foana ny ao anatiny na mazava be ary indraindray ianao tratrany hoe tena tsisy raisina ohatra dia ohatr'izay ny anahy ny hitondrako anazy ny tsaikany tsy maintsy misy foana ny tsaikany ao anatin'ny balina iny moa ny anahy efa misy tsena indray eo Mahamasina dia solideko any fa ny tsara indrindra foana no ezahana amidy surtout amin'ny resaka live réseaux sociaux indraindray manko hono io caméra io mamitaka dia izay mampatonga an'le hoe tena détaillena tsara le izy mba tsy isin'ny hoe iny dia tena ratsy be le entana nisy an'izao le entana raha ohatra hoe misy balina anankiray eo ohatra hoe tsy haiko hoe firy piasiny ao anatiny ohatra hoe 50 pièces ohatra dia ahoana ny fomba hamarotana izy hoe ty ohatrinona raha ohatran'izao izy dia ohatrinona za zao dia ohatran'ny tsy azoko an-tsaina mihitsy satria kotiana daholo ny hatramin'ny tombony rehetrarehetra dia ahoana mba hazavao kely makasika ok valiko ka tsy maninona mihitsy raha ohatra 50 pièces izy idéaly
ao anatin'io 50 pièces io mety ohatra hoe 30 ny tsara be mihitsiny dia 20 no ataoko hoe atonontonony zany ataoko hoe atonontonony dia tsy maintsy any amin'ilay 30 pièces no manenjika ny vidin'ilay balle le na zay ny anaovako anazy zany any no manenjikenjika vidin'ilay balle zany tsy maintsy totalinao hoe raha ataoko ohatr'izao ny vidin'ity ohatrina ny bénéfice ohatrina ny masokarena dia raha ny anahy manokana ary amin'ilay moyen ary zany no mba miezaka manome prix mora dia ohatrany hoe ao anatin'iny zany ny tombony ny anahy tsy mampaninana amin'ny tena izay fa izay zany méthode raha mahatsikaritra ianao rehefa manao live rehefa le ifaraparanina ny live tena alefako mora le izy nefa tsy tena hoe ratsy be le article na ohatr'izany fa tena misy tena mbola tsara be misy atao cadeau ary voilà na ny cadeau ary ny lahy précise ko tsy tsisy défaut iny any alefako mora le izy satria za koa matombontsy ireo mitady vola zay ampiodina anazy aingana koa nefa no ataoko tsy voatery hoe tonga dia iny kapoka be mihitsy hoe ty ataoko mitovy prix amin'ity foana hatramin'ny voalo ka hatramin'ny farany fa zay na zay zavatra kely zay ara dia efa hitan'ny cliente inavy ireo zavatra mahafinaritra kely rehefa ao anatin'ny tontolony izay vente en ligne zay ny namo zany rehefa le manao live eo ny tena matsiro kely aminazy satria miresaka ianao manao partage amin'ny cliente mivelatra ny sainao tsy ohatrany hoe tsy mionona amin'ny zavatra ray zany fa fampiresaka amin'ny ankizy ianao olona tia lamody daholo ny ao dia ohatra hoe ao anatin'ilay univers izay lamody zay zany ianao dia à l'aise kokoa eo ihany koa no hoe mivarotra ianao malafo mahafinaritra zany hoe malafo ianao satria rehefa tsy malafo koa ianao marary andoha be dia mba lany ny entanao dia mba faly zany ianao lany le entana zany koa ao anatiny ihany rehefa endry be daholo koa ny cliente dia mahafinaritra le endry be tiako tenenao hoe tena tsisy retour mihitsy anao voilà tsisy jipe oera mihitsy tena tsisy hoe fiadanana ataoko ohatr'izay mihitsy satria tena mafy reto tena mody jerena hoe mora le vente en ligne fa rehefa hoe mivarotra ianao mandany fotoana eo ianao le risque zany tsy maintsy misy foana ninina métier ataonao mandany fotoana eo ianao après nefa ohatra hoe verina daholo le article ianao zany manantena hoe efa lafo daholo le article nefa misy nanao jipe oera dia eo le somary mampalahelo kely sady tena mafy fa mahafinaritra rehefa hoe iny tena tsisy miverina mihitsy ny entanao ahoana indray ny ina re zany no nazavako an'izay hoe ataoko hoe fifanarahana aveo eo amin'ny samy livreur sa hoe afaka azavainao tokoa ve zay ho an'ireo izay hoe vao manomboka mihitsiny dia asa hoe afaka azavaina ihany koa ve zay manana choix be dia be lohany amin'ilay resaka livraison ianao satria efa maro be koa ny agence de livraison eto amintsika dia misy koa nefa ny livreur personnel dia efa nanao livraison miaraka tamin'ny agence efa nanana livreur perso dia io moa zany misy foana ny lafo ratsiny misy ny lafo tsarany dia anjaranao fotsiny mieritreritra sy mandinika hoe aiza ny mety kokoa aminao fa raha ny anahy zao niainga tamin'ny agence aloha dia aveo livreur perso ny anahy actuellement dia eo amin'ilay resaka livreur iny koa somary ahoana hoe ina zany moa tena mahalaza anazy satria indraindray ianao rehefa miara-miasa aman'olona tsy maintsy misy foana ny hoe tsy voatery tena hitovy amin'ilay ao aneritreritra ao fa samy manana ny lohany ny olona tsirairay iny koa zany tena somary sarotra kely migérer anazy satria ianao no fantatry ny cliente fa tsy ny livreur ny anaranao no fantatry ny cliente fa tsy ny livreur dia eo amin'izay raha misy ohatra zao taraiky ny anahy ataovy aloha sarotra migérer an'ilay surtout hoe be dia be
samy teo karakaraina daholo ny client rehetrarehetra nefa tsy maintsy mandeha par étape le izy hoe raha nitosy ohatra ve zao no miteny hoe ataovy maraina be nefa ny entana miainga mazo arivo tena tsy possible fa anjaranao foana izay le teneniko hoe ilay communication entre ny cliente sy le mpivarotra tena ilaina be mila ny compréhension tsirairay zany za miezaka miresaka amin'ny client hoe oreto mba ataovy an'izao aloha fa tena tsy tratra tena elana tsiny dia ny client koa comprendre anao rehefa mahay miresaka aminazy ianao tsy mora iny tena tsy mora migérer resaka livreur livraison tena tsy mora fa zay compréhension entre ny rehetrarehetra zany ny ilaina na ny livreur na ny mpivarotra na ny cliente raha ohatra hoe misy mety olona manana akaiky anao ianao fa tsy afaka hoe anao an'le hoe neritreritra zany hoe olona akaiky anao ihany no anao an'le livreur kanefa ihany koa raha tsisy le olona akaiky anao an'le resaka livraison dia tsy maintsy mitady olona zany ianao dia eo amin'izay ny anahy zao manahirana ansaiko hoe le ametraka confiance am'le livreur hoe izy zany dia hoany ahoana zany izy raha tsy miverina tsony ny volany lasany tena meo idéal fa tena kahako mihitsy zao zany teneninao zany satria tsy maintsy mandeha anjambany ianao aloha voalohany olona tsy fantatrao mihitsy ny ara-iasa aminao ianao nefa tsy za zao tsy nanana hoe havana aloha hoe andeha hiara-iasa amiko hoe ataoko ny livraison anao tsisy fa tsy maintsy nitady teo amin'izay iverenako amin'izay le teneninao hoe iny dia manana confiance à 100% any amin'ilay olona ianao dia avy eo tsy miverina tampoka ohatra ozy izy ianao ny volana ohatra dia tena tsy afeniko fa tena voaingana mihitsy any tratra an'izay risque daholo zany le izy fa tena hoe ny sainao mila matanjaka nanana livreur fa tena niara-ny asa tampoka nanomboka voalohany izy fa récemment tena lasa izy dia tsy miverina vola nefa tena eritreto hoe olona miara-miasa aminao fa zay métier rehetra misy risque mila mivonona zany ny sainao hoe ndray mety hoe tseiko mihitsy zany zay nahazo anazy iny moa zany anazy sy ny any ambony any fa zay nisy ka ohatr'izay mihitsy zao ny anahy tsy mora le hoe iny ianao ny entanao ray manontolo amenao anazy any indraindray mety hoe tsy nangalatra izy fa mety koa ohatra hoe sanatriny zany voaroba na hoe nisy nanendaka fa zay vao anomboka n'ity asa ity mila mivonona foana ny saina na resaka article io mety hoe makabalina ianao nefa vao manomboka mety tsy araka le nieritreretinao ny ao dia perte ny anaran'izany mila mivonona amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany satria raha ohatra hoe akaetana zao mety tsy le atao an-tsainao kory mety hoe mbola tsy nandeha anjambany araka ny nazavainy teo mety mbola mandeha anjambany dia mety tsy maintsy mandalo an'izay perte izay andao hidirantsika amin'izay le resaka JP hoerahoera na reto le izy zany tsy hainao mihitsy hoe inona ny ao ambadika ny sain'le olona misy ka be dia be idéal soa tena be dia be mihitsy tao anatin'izay heritaona izay ianao mahita hoe janono ny entana fa ohatra teneniko fotsiny fa be dia be ny ka tsy nety indray ny vadiko ajanono ilay entana fa niady izay dia tsy mety manome vola iny zany comprendre tsara mihitsy satria samy manana kany ny olona rehetrarehetra hoe zay zany n'ilay olona fa le tena mandreraka hitanao le ohatra hoe eo ianao manao live dia tena misy olona mahavita mihitsy ny mamorona compte fake manao JP ianao tsy manana fotoana za aloha tena raha eo ampanaovana live tsy haiko hoe aneriana any angamba mety hoe misy namana dia afaka mijery compte tsirairay mihitsy hoe tia nanao JP ty ve tena compte tena izy sa compte fake tsy manana possibilité hoe eo dia mijery lany fotoana be fa tena misy mamorona compte fake dia manao JP manome tsara mihitsy izy lieu et contact zao moa efa insistena hoe mba alefaso aloha lieu et contact anareo zay vao validé iny amin'izay izy mandefa tena numéro tena misy lieu tsy hita le compte tonga dia tsitro compte io na tonga dia bloquena ianao zay ka anankiray misy indray tonga dia tena tsy mandray telefona tamin'ny voalohany ohatrany hoe
netony fo kely satria ianao zay mianatra ianao satria ty asy ty efa manomboka ataonao hoe professionnel am'izay zany le izy tsy hoe à chaque fois ianao dia hitaraina foana hoe ianina indray nanao jipe oeraoera na ianina indray nanao an'izao fa tamin'ny voalohany le izy tsy zaka satria le fotoananao eo ianao mijanona eo aina mijoro adiny tsy haiko hoe adiny 5 adiny 4 any indraindray ary adiny 5 dia eo indraindray ary ianao tsy tafisakafa hoe raikitra ty dia alefa foana dia iny reraka be ianao dia avy eo nefa jipe oeraoera ary ny tena indraindray mandreraka amin'ilay izy ny olona mifandrombaka amin'ny artikla anao dia sendra mba ianao zany ny jipe voalohany tany amiko aika ianao avy eo ke compte tsy tena izy dia izay le toe-tsaina izay zany tena ataoko hoe ny olona sasany satria haiko hoe tsy ny rehetra nohatr'izay za aloha tsy anam-potoana mihitsy hoe iny dia hanao compte fake dia ohatra hoe varotra dia alisoa dia mitovy ny activité ataontsika même na hoe mitovy ny artikla varotantsika senao dia iny dia andeha amorona compte fake dia hanao jipe oeraoera ao amin'ny dia alisoa tsy manam-potoana an'izany fa le olona akory dia tena misy zany tsy haitsony hoe izy zany ny tokony atokisany eto amin'ity tena tsisy azo atokisana atro mihitsy eto amin'ity fiarana efa sarotra izao mbola mahavita zay mamorona compte fake manao jipe atsaharo reto dia asy tiana reto asa ohatra ny asan'olona rehetrarehetra ihany asa fivelomana dia tokony mba hoe comprendre an'izay ny tsirairay avy hoe raha ataoko an'izao saty dia mety ohatra izao izy tokony mba samy comprendre ohatra an'izay fa aza manao an'izany anapitiky kely an'izay fotsiny dia alisoa be dia be ho zao no manao vente en ligne tsy haiko aloha ny any amin'ny olona fa ny anazy zao ny hitondrako anazy efa tsy lamody tsony tompoko izany hoe mitovy activité dia hifamingana au contraire ny anara tena ramatsikaritra ianao rehefa le manao live ireny misy manontany conseil blablabla hoe ahoana ny manao live omeko tsara mihitsy atoroko tsara mihitsy n'ilay izy mifanampy izao ny atao fa tsy hoe ianona mivarotra gilet ohatra dia iny dia amin'izay hoe dia anaovako jipe oeraoera io non efa tsy lamody tsony izany fa nympifanampy ary atao io samy manana ny anjarany foana idéal soa be dia be nge tokony mivarotra épicerie any ivelany any fa samy manana ny clientany fomba fandraisanao anazy ato ianao ohatra hoe samy mivarotra même article ary zareo raha te hividy any amin'ny idéal soa ny olona mandeha mamela malalaka fa tsy iny dia andeha hiteniteny an'ilay cliente hoe inona ny atao ndre makanesy ndre aty aminazy mihitsy dia izy koa rehefa tsy anjaranao dia mety hoe misy koa mantsy ilay hoe tsy manambitana amin'ny resaka varotra sy ny ohatran'izay fa aza manao an'izany ary reto tena zany mihitsy ray minitra fa anginana kely aloha fa ho anareo rehetra izany izay hisehatra eo amin'izay vente en ligne izay dia mila matanjatsaina be nareo ohatra amin'ny voavoalohany nareo le resaka iny le qualité an'entana mety tsy voavoalohany akory ianao dia to dia ahita tsara be sy ny ohatran'izay eo ihany koa ny jipe oeraoera ny hoe tsy misy view ao amin'ny TikTok zany zao mbola risque be étape mbola arahana daholo efa maraparana ihany koa tsika ny resadresaka niaraka tamin'ny atena teto amaranako anazy angambany inona ny afatra ho an'ny olona indrindra ny vehivavy moa zany tena manao an'izay vente en ligne izay indrindra ho an'ny vehivavy izay te hisehatra eo amin'izay resaka vente en ligne izay fa indrindra ihany koa ho an'ny cliente fidèle atsika ny afatra tsy lava be idéal soa izay foana ny anany teneniko hoe rehefa natomboka dia ataovy tsara miezah foana manome zavatra tena tsara foana dia aza kivikivy izany hoe tsisy mijery dia ajanona non eritrereto foana ao anatin'ny saina hoe misy 100 spectateur eo mijery anao na dia 2 ara ny hitany masonao amin'izay koa le dynamisme ao anatinao mandeha foana satria izany koa idéal soa mikonty vao malemilemy ianao dia tsy kaminy olona hijery fa izay arao vavaka dia ataovy amin'ny fony zavatra rehetra fa misy valiny foana io rehefa iny ianao miasa foana izay
oui dia eo amin'ilay hoe ho an'ny cliente fidèle ie na ny fidèle na tsy ny fidèle zany ameko ny afatra foana nareo hoe tongava dia tsy dio ao ny TikTok ny atena rehefa mety aminareo dia ataovy ny JP dia faly foana rehefa ohatra hoe eo foana nareo dia miezaka mameno tsara indrindra foana ny atena zay tazadino ny misabone amin'ny pageny ao amin'ny Trad Mode zay ny anarany raha amin'ny TikTok izy dia atena misy sariny manjabe zay ao dia zay mankasitraka VDP nanaiky ny vahiny teto aminay nareo ny sorana na piantso mahafinaritra be mihitsy atao aminareo merci beaucoup ny antso dia mirarisoa atsika rehetra za moa zany dia variana tato amin'ilay déco mihitsy satria any kokoa zao tena androany teny foana tsy mitsahatra mivavaka hoe tiako be ilay déco makasitraka idéal soa tsisy fisaorana fa ho anareo izay mijery dia any amin'ny compte TikTok ny atenantsika meona mifanao JP antsika tsy JP orawera fa JP dia makasitraka anareo ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mino fa tena nanampy BDP ho anareo indrindra ho an'ny tanora izay tsy anasa amin'izao fotoana izao tena mila miasintsika ry zareo mila miasintsika fa tsika hono no avy ny firenena noho izany mila mihetsika tsika dia izay efa nyteneny teo avokoa ny risika rehetra ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ilay asa fa anjaranao sisa hoe mety aminao ve ho vitanao ve sa tsy ilay asa anjaranao sisa dia izay makasitraka anareo rehetra nararaka ny video hatramin'ny farany manaraka indray fotoanantsika miaraka amina zava-baovao vahiny vaovao fa izay aloha ny androany dia mirarisoa dia veloma